misaotra anao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao sy zay efa nataonao misaotra anao. Zany Jesosy mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy io. Tena hoe tianay loatra ianao, tena hoe tokany eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy, tsy mahita tahaka anao zahay Andriamanitra. Tena hoe itsaoka anao zahay androany, itsaoka anao ny fonay, itsaoka anao ny aminay rehetrarehetra Jesosy androany. Aok'izay Jesosy tena tsy eritreritra koatra ny fifantohana aminao amin'izao fotoana izao. Tena hoe tianay loatra ianao Jesosy, tiany aminay rehetra, mitsaoka anao androany. Alleluia. Tubotika anao, ianao no fiainako. Zany mihitsy Jesosy. Fifaliany fo asambarako. Ndao ihazanzantsika tubotika anao, tubotika anao, ianao no fiainako, ianao no fiainako. Fifaliany fo, fifaliany fo asambarako, asambarako. Tsaoka anao zay Jesosy androany. Halleluja. Mitsaoka anao, famako indrindra anao, famako indrindra anao, manirano fatratrany fo. Ianao irery Jesosy mitsofanay amin'ny androm-piainanay, ideranao mandrakizay zay Jesosy io. Halleluja. Mitsaoka anao, halleluja, famako indrindra anao, manirano
vertsika mitsaoka anao mitsaoka anao famako indrindra anao zany Jesosy mamamina indrindra Jesosy marirana fatratra ny fo marirana fatratra ny fo zay rehetra tiako ianao tiako ianao tiako ianao tiako ianao alleluia tiako misaotra Jesosy tena hoe tsara loatra ianao amin'ny fiainanay tsy misy tahaka anao Jesosy io tianay loatra ianao Jesosy alleluia alleluia tiako ianao tompo tsy mba mafoy ny famindramponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy oiraiky ny atsaranao zany mity Jesosy natoky anao tao amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy oiraiky ny atsaranao ndao lazaitsika tiako ny feonao alleluia tiako ny feonao mitondra hay mamakinya nanatialina akaikia indrindranao fantatro fianao no Jesosy oiraiky ny atsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako nasenao ay fa tsara
Socio wirai na tsara no ze socio wirai kyuni tsara no ze socio wirai kyuni tsara no. Hallelujah. Dotsika itiaka mafia ho an'i Jesosy idirantsika amin'ny témoignage mazoto toerana tompoko eto dia manentana ho an'ireo ankizy izay afaka fanadinana raha mety aminareo averenao an'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Afaka mandrosinareo ho an'izay afaka fanadinana rehetrarehetra sy izay manana témoignage mba angatahana androso azafady tompoko. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombeleta tamin'ny examen Jesosy nanampy anahy foana izy dia nanoro anahy foana izy tamin'ny zavatra tsy haiko dia voninahitra ho anazy reriany fa afaka. Alleluia. Andao tsika iteka mafy ho an'i Jesosy témoignage manaraka. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombeleta fa za zany durant les périodes d'examen za tsy mba olona mianatra lesona za mihitsy fa tonga tao amin'ilay salle dia mivavaka dia nitondram-bavaka ao an'ireo rehetrarehetra tao amin'ny salle rehetrarehetra dia tena hoe Jesosy nomeko voninahitra satria tena ny zavatra efa nianarako hatramin'izay mihitsy nampidirin'i Jesosy tao amin'ny examen dia nataon'i Jesosy afaka soma tsara. Alleluia. Misaotran'i Jesosy tsika ny amin'ny fanoloran-tsaina sy ny rehetrarehetra. Voninahitra an'i Jesosy nijoroako vavolombeleta. Misaotra an'i Jesosy fa afaka brevet dia za manko tsy natsapa mihitsy hoe azo mention très bien nefa ny zavatra be da ohatrany hoe ny complété ny anjely zany ny zavatra manqué c'est banga dia voninahitra man'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Izay mbola manana témoignage tonga dia ataontsika fohifohy ohatran'izay daholo izy rehetrarehetra dia na 5 ary tsika dia mety. Alleluia. Nijoroako vavolombeleta dia hosahako an'Andriamanitra satria afa-panadinana bebe dia na dia efa tsy nieritreretina mihitsy ny aralay izy. Efa hoe 8 moyenne fa mbola nomeny famindrapo dia afaka soma tsara voninahitra ho anazy irery ihany. Alleluia. Tsisy tsony ndao tsika hitsangana risaotran'i Jesosy. Ndao tsika hankasitraka an'i Jesosy fa tsara loatra Jesosy fanamasina ny manolo-tsaina. Fatahoran'Andriamanitra ny fiandoham-pahendrena fahafantarana ny ray masina ny fahazavan-tsaina. Asan-drato ny tananao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ireo zanakitsika izay afaka examen. Tao no namindrana fo, tao no ny fenony ny fanamasina ny banga, tao no nisy zavatra tsy nety tany anaty kopia fa
lasa nazo mention très bien tao reo afaka rehetrarehetra jesosy mankasitraka anao zay raha zay dia tsinitsinina tsisy dika ny herinay sy ny fahaizanay ary tsy manana ninina zay raha vao misaraka aminao androany zay jesosy miaraka amin'reto ankizy reto sy ny fiangonanao dia mankasitraka anao fa ianao no manolotsaina ianao no namindra fo ianao no nahatonga ny ankizy ho afaka jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i jesosy dia averinay ho any aminao midera laza ary ny voninahitra mandrakizay misaotra jesosy ny amin'ny résultat ny ankizy rehetrarehetra tao reo mbola menatra dia tsy samy joro ety aloha ao jesosy ireo mbola nala examen fa efa isoranay sady ny amin'ny résultat rehetrarehetra jesosy mankasitraka ny amin'ny fanoratsaina zay ataonao ho an'ny zanaky ny asa fanompona misaotra jesosy ho an'ny fanoratsaina zay ataonao ho an'ny zanak'andriamanitra rehetrarehetra tahion'ny tsirairay avy jesosy mba hiombona mifankasitrahanao amin'ny anaran'i jesosy amen andao tsika tehaka mafy ho an'i jesosy dia andraisantsika ny mpanompon'andriamanitra zay hanomana antsika ao anatin'ny teny tovy mafy ny tehaka ho an'i jesosy. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany any amin'ny fiasany sy ny amin'ny porofo mandrakariva fa velona izy ary afaky ny hiditra-tsehatra sy kasika ny fiainan'olona maro na izany aza eo ny vavaka eo ny fifatohana eo ny fibajinana an'Andriamanitra fa aleo mianatra ihany aloha ianarana ihany ny chapitre 1 2 3 4 ianarana ihany ny tokony ho ianarana fa mivavaka tsara koa nefany amen na ataontsika hivavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay ary tsy mitsahatra misaotra anao ny amin'ny fahatsaranao sy ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindraponao ndretindray zay tsirairay avy reto nitantaninao ny tominao narovanao nitahinao ianao tokoa ilay Andriamanitra zay manana ny fihevitra ho anay tsirairay avy mankasitraka izay tompo indraindray mety tsy araky ny fisainanay tsy araky ny fieritreretanay fa tianao zay iankina sy iantehatra aminao matoky ny fitantananao sy ny planina zay fa voamanao aminao tamin'ny fiandohana ianao nefa nanorina ny zavatra rehetra ianao nefa nanomana ny zavatra rehetra ihany koa dia misaotra anao zay misaotra ny amin'ny ankohonana misaotra ny amin'ny mpianatra misaotra ny amin'ny fianakaviana misaotra ny amin'ny fiarahamonina misaotra ny amin'ireo olona marobe mety tsy fantatray fa mbola nomenao ny tombonandro androany satria Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra tsy miangatra ihany koa manome ny rivotra manome ny fahazavana manome ny masoandro ho an'ny olona rehetra fa tianao kosa raha misokatra ho anao ny tsirairay avy satria ianao no nanome ny zanakao lahatokana ho amin'ny famonjena ho amin'ny fanavotana ary tsy ho an'olo-tokana na vitsivitsy fa ho an'izao tontolo izao vavak'izay tompo mba ianao tokoa no amangy ny tsirairay avy amangy zay mbola nomenao ny tombonandro androany andray amin'ny fombanao tahaka ny namanginao anay tsirairay avy tsy nampozinay fa amin'ny fotoana anankiray dia nikasihanao ny fonay nisokafanao ny masom-panahinay atsapa tokoa ny alehibe ny fitiavanao atsapa tokoa fa misy ny famonjena vonina ao anay ary mahatsapa tokoa fa fandalovan'izao fiainan'izao izao tany zao dia ho levina fa ny teninao maharitra mandrakizay makasitraka indrindra ray satria manana ny planina ho an'ny tsirairay avy ianao ary manana ny fotoana ihany koa ikasihana ny tsirairay avy fa anjarana ihany koa sany mitondra an'izy ireny eo ampelantananao anatin'ny vavaka anatin'ny etaeta anatin'ny fizarana ihany koa ny fahatsaranao androany indray tompo dia aoka ianao no ilaza ny fahamarinanao anambara ny fahatsaranao indray ary anambara ihany koa ny amin'izay sitraponao ka tokony ho izoranay makasitraka indrindra raha eo anao ny dera sy ny ajaran'ny voninahitra anjaka ho feno ny fotoana aoka ho feno ny voninahitra ao ho feno ny famirapirantanao ilay fahazavana mihoatra ny fahazavana afaka naisotra ary afaka nafoana zay mety endrika aizina rehetra noho ny amin'ny teninao
sonoiny aminao tsotro zao le masomandidy amin'ny fahefana sy amin'ny fanjakanao dia misandrata fa anao ny dera anao ny voninahitra ho amin'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny avo indrindra dia ianao zany ilay Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mampetsika ao Jesosy a. Dia mahazo toerana nefa miarabantsika tsirairay avy indray a arabanao akaikinao mety izay izy vo tonga mety ianao efa tonga maraina be isorana an' Jesosy fa arabao ihany izy faly mahitanao androany hoe iaraka isitraka ny fahatsaran'Andriamanitra hoe alalan'ny fahamarinany hoe a dia voata eto amin'ity toerany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tiaka mampetsika ho an' Jesosy. Alleluia. Itsika amin'ny fotoana rehetra izay andehanantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na andrenesantsika ny teniny dia tahaka ny hoe mijery fitaratra mijery izay mety tsy hoe mijery izay mety fa mijery izay tsy mety mihoatra amin'ny hijerenao an'ilay fitaratra ka rehefa mahita ny tsy mety ianao tsy ny fitaratra ny manala na ny manova an'izay tsy mety eny aminao raha tsy hoe ilay amin'ny tantarany zazakely ireny ilay hoe miroir parle-moi et change-moi dia amin'ireny le fitaratra amin'ny manova nefa mino fa tsy dia izay loatra no fitaratritsika androany fa ny tenin'Andriamanitra ny fitaratritsika androany. Amen. Ka raha mahita tsy mety dia na ny eo akaikinao no miteny hoe hoay misy tsy mety misy fotsifotsiny eo amin'ny takolakao eo dia na izy ny mamafa na ianao ny mamafa na ianao ny manala an'izay mety tsy metimety eo amin'ny tenanao. Dia tahaka izay tsika tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha mandre ny teniny dia mivonona ianao hijeriny tsy mety dia anaisitra izay rehetra tsy mety averin'ny fitaratra any aminao. Amen. Lioka toko fahavalo andininy fa roapolo sy faraka amin'ny roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ny laza taminy hoe ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato alatrano hitanao fa namaly izy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay nandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ohatrany hafahafa ny raha ny fahatsapana raha ohatra ka ianao ny renin'i Jesosy sy ny hoe rahalahin'i Jesosy tonga mba mety hoe tena fantatro ilay olona miresaka ao fa mba teneny kely izy hoe ao ny hoe ilay reninao ao ny hoe ilay mpiray-tampo aminao reny dia ny valy teny dia hoe ohatra miteny Jesosy hoe tsy reniko sy tsy rahalahiko fa ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Samihafa matsy ny hoe mankatoa sy ny hoe manaiky. Manaiky ianao amin'ny dingana anankiray dia hoe eny manaiky fa amin'ny dingana manaraka ianao mety anatanteraka na mety tsy anatanteraka fa ny mankatoa kosa raha maheno ny teny sy ny taridalana na ny hoe izay mety iraka mpanaovina dia mandre ny teny ianao amin'ny dingana voalohany dia amin'ny dingana faharoa ianao manatanteraka. Ny eto raha ohatra ka tonga ny reniny Jesosy sy ny rahalahiny ka namaritra mihitsy Jesosy teto hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mandre ny teniny mety hafa ngamba mety tanjona hafa ngamba ozy no nahatongavan'ny reniny sy ny rahalahiny tao alatrano ka nahatonga ny Jesosy ny teny hoe mety tsy izay ny antondriany ny antondi izay ilain'Andriamanitra antsika izay ahitan'Andriamanitra antsika dia ny fiainoantsika ny teny ny ary indrindra ny fanatanterahana ny teniny ny amin'ny fankatoavana tsika raha manantona sy mitady an'Andriamanitra na mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy etaeta takian'Andriamanitra marina hoe mety etaeta andre ny teny etaeta alala etaeta ahafantatra ny fahamarinana fa ny tena zava-dehibe dia ilay fankatoavana. Jesosy eto mahita ny hoe mahafantatra ny fo sy ny vo izany hoe ny fo na ny nahatongavan'ny reniny sy ny rahalahiny tamin'ity indray mitoraka ity dia mino fa tsy dia
tena loatra hoe andray na iay ny teniny fa tonga amin'le hoe mahafantatra hoe ay fantatry le olona lay olona mitory teny ao na fantatry le olona ao kanefa nijanona tamin'izay tsy tonga lavitra tsy latsapaka tao am-pon'izy ireo no hoe alala sy vonona ny akatoa sy iaina ny tenin'Andriamanitra. Mety tonga dia te hiseho fotsiny hoe ankonan' Jesosy dia izay, na mety te hiseho amin'ilay mpiaina, mety hiseho amin'ilay manodidina hoe way izay nge zavatra zany maman'i Jesosy. Ohatra mahatsiaro an'le marita ao amin'ny fampakaram-bady, ohatrany hoe tonga dia afaka, ohatrany hoe nanana natsapa izy tao anatiny hoe afaka manana fahafahana mivantana amin'ny resaka amin'i Jesosy hoe tonga dia izao ohatran'ny reniny amin'ny zanany aza manao an'io ianao ndao ry ataovy an'ry nataovy an'izao dia nefa tsy fantatra Jesosy mpifaninona moa tsika asianao izy mbola tsy tonga amin'ny fotoako. Dia ohatr'izay ihany koa teto ny reniny sy ny rahalany zay tonga mety te hiseho fotsiny hoe way fantatray ndreto izay mety hoe mba hampidiro zareo azo avara-batana na hoe mba itsy amin'n'itsy toerana voatokana itsy fa tsy izay no nandraisan'i Jesosy azy fa hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia reto izay mandray ny tenin'Andriamanitra ka makatoa azy. Atao vitan'i Jesosy androany ny fahavononanao mandre ianao ok fa lay dinganao manaraka izay irosonao sy andraisanao fanapahan-kevitra sy andraisanao engagement eo anatrehan'ny ray hoe tena akato ahatanteraka ny teny iaina ny teny androany tsy misy hafa tsy misy akoatra mandre dia manatanteraka izay le fankatoavana faoko mpakatony teny anareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Jakôba amin'ny toko voalohany andiny faharoa amby roapolo, Romanina toko faharoa andiny fahatelo amby folo, fa tsy ny mpandreny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny mpakatony lalàna no hamarinina. Miara-miasa mahasoa ny sofina, ny saina, ny maso, ny fo ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Eto zany tsy le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa hasoa izay tia an'Andriamanitra. Mila tia ianao marina, foka hiara hiasa hasoa amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. No masonao mijerijery ahy io, ny sofinao miaina ny tenin'Andriamanitra io, ary le fisainanao aoka tsy handehandeha lavitra fihesiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fanina fifantohana eto amin'ity toerana andre ny teny, ary indrindra ny fonao tany lonaka anyry ny teny ka ho tonga fanasy fiainana tokoa izay teny izay ho amin'ny fankatoavana hitantaratra ny fiainan'Andriamanitra ho voninahiny irery ihany. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka isika. Oka hiara hiasa hasoa mitaovam-pandrenesako sy ny fahitako sy ny momba rehetra androany ho amin'ilay ilainao, ho amin'ilay ankasitrahanao, dia tsy hoe manaiky fotsiny fa makatoa ary manatanteraka. Asandraton'ny vavaka ao. Atao vitan'ny tompo ny fonao tsy tahaka ny fo hoe hijery na hiseho hoe tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny ankonany sy ny fianakaviany, fa hiditra lalindalina kokoa noho izay dia ny andre sy angetaheta ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafantarana ny fahamarinany teniny. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, raha tonga tokoa ny reninao sy ny rahalahinao tamin'ny fotoana anankiray izay nizaranao ny teny, mba tia hitanao sy mety mba te hiseho angamba ny amin'ny olona hoe ndreto izay sy ny ankonana, fa tianao tokoa izay anompo anao, tianao izay mba andre sy ankatony teninao. Raha mbola tsy atao anatinay izany tompo dia mino aho fa eo ny fanainao masina hikasika sy ampijoro ho anay, ampangetaheta anay amin'izany fiainoana ary fankatoavana ny teninao zany. Androany dia asehonay eto anatrehanao ny fahavononanay ny fonay
ny fiaininay sy ny fijerinay ary indrindra ny firosoanay andray ny teny tanteraka izany ary iainy zany mitenena aminay ary tompo satria ianao ilay fahamarinana ianao ilay manambara ny teny ary mampiasa ny mpanomponao ihany koa mitondra sy maneho ny fahatsaranao anatin'ny fahamarinanao dia ny teninao zany ho anao ndera sy ny atsara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Alleluia, amen. Tiaka mafipetsika ao an Jesosy andraisantsika ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Firy faly androany fanomen'Andriamanitra tombonandro sy nasaindray tao amin'ny fanatrehany ndao tsika ity tanana mafy be ho an Jesosy. Amen. Alleluia. Tiako fantatrao fa misy ilay anankiray izay tena atao hoe tsy mandao mandrakizay. Izy dia sakaizatsika. Fony mbola tsy ary ianao tao kiboneny nefa fantany. Izy no mitantana anao, izy no miantoka anao, izy no mampijoro anao eto androany. Izy no antony ity fivoriany ity. Raha tsy izy dia tsisy olona ray eto androany ho tafajoro na voatahiry Jesosy no anarany. Alleluia. Mba fantatrao hoe fa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia na mandao na ilozana niza. Zay omenao ny fonao androany dia natao hodiavana fa tsy natao hiandrasana valipiti. Niza. Ny fiainana mandalo, ny zavatra rehetra miserana, fa izy rery ny maharitra mandrakizay Jesosy no anarany. Aloha izany fitiavana izany androany tiako hisoratsika azy amin'ny fotsika manontolo dia aza atao fahazarana ilay izy fa no fahofantanantsika any amin'ny lanitsika iteny aminy hoe amin'ny fofeny fankasitrahana androany maraina no nomezan'ny voninahitra anao. Misaotra fa nitehirizinao dia isan'ny velona manam-pofinaina afaka tonga eto amin'ny fanatrehanao amaly ny antso ny fanasanao satria ianao ilay tokany fiainako. Ianao ilay tsy azoko soloana mandrakizay fa izy etretr'izay ka ho mandrakizay. Fony mbola tsy ary zao tontolo izao dia fa izy ianao. Ianao ny antom-pisinay satria ianao ny teo alohanay, ianao ny miaraka aminay ary ianao ny eo mandrakizay. Sotra namorona anay tahaka ny endrikao manam-panantenana mandrakizay miaraka aminao satria ny fiainanao no nomenao anay. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Ianao ilay tokany fiainako, ianao tsy mba mafoy tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo eo no matsaray ianao lay tokany fiainako ianao tsy mba mafoy ahy ianao tsy mba mafoy ahy tokiny foky ianao tokiny foko fitarainako eo anilanao tompo eo no matsaray ianao lay tokany fiainako ianao irery Jesosy tsy mba mafoy ahy tokiny foky ianao fitarainako eo anilanao tompo eo no matsaray eo
tompo ema tsara. Alleluia. Jesosy androany maraina dia teteny aminao indray zay hoe ianao ny rehetra aminay, tsy ho imolotra ihany tompo fa ny ao anatin'ny fonay fantaro, fa tena miankina tanteraka aminao zay. Misaotra satria tsapanay fa na oviana na oviana, naiza naiza, ninninina dia eo foana ianao. Tsapanay indray androany maraina fa hiteny aminay ianao, dia aoka ny teny rehetra ho tonga fampaherezana, aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Sotra manangana anay isan'andro toy ny marary le tsongona, fa ny Paoly azy izy mihitsy ny nanolo tena hoe ho toeriko ary za ihany no anisy ny tenako mangana, fa ndrona dia efa nitory tamin'ny sasany azy dia ho lavina kosa. Tompo, aoka ny teny ampiorona anay, aoka ny teny ho fanasitranana anay, aoka ny teny ampahery anay, ary aoka ny teny ampatanjaka sy ampijoro anay ho lehilahy sy vehivavy mahery ny sitraponao mandrakizay, mitenena fa miaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana toko. Alleluia. Miarabantsika indray no any maraina amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa ao anatin'ny fotoanany fandraisana ny fanasan'ny tompo, fotoana spesial ary inoko fa fotoana manokana ihany koa iombonantsika, iraisantsika amin'ilay tompony zavatra rehetra, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, lehibe ato anatin'ity fivoreny ity, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Omaly andresaka mikasika momba n'ilay hoe ilay olona iray tena tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra manako tadiavina, manan'olona irina, manan'olona tena hoe ao am-pony izy. Ary izay olona izay tsapako fa eto androany maraina. Amen. Ny kalitao an'izay olona izay dia manana toe-po tia mankatoa anazy. Toe-po feno fahalemem-panahy, fitiavana, fankatoavana an'Andriamanitra. Nazaiko teto maly fa Davida mpanjaka dia nirahany rainy andeha andratra sakafo any zokiny any an-taninaty. Dia nirahany rainy izy mba hanome vaovao. Ary satria mpankatoa foana, na ray sy reny nanadino azy aza izy ny mpanao salamo dia nakatoaviny. Olona nanadino azy fa nakatoaviny. Nandrasany tsara ny ondron-drainy. Tena nitoetro nahatoky izy tamin'izay ndraikitra rehetra nakinina taminy tao tokantrano. Irakiraka ny toerana misy azy postadisy, ndraindray any anaty ala, ndraindray irana manatitra sakafo, fa zao toujours présent amin'izay ilany rainy azy. Ndray andrizay, ozy izy ny dadany, andana tery reto fromage reto, ho any amin'ny raha alanao dia reto mofo reto. Dia omeo koa le petafika ao sy ny lehibeany, dia mba meo vaovao mikasika momba ny zokinao hoe nanahoana ry zareo. Tena ny teta vita. Tonga tany izy, vita ny zavatra nasainy rainy nataony, dia kay ny afo natao ambadika ny fankatoavany sy ny toe-po le ampiasain'Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra ny afo natao koa ny destin na ny anjara voatendriny ho an'ny Israely. Donantsika isainy 12 no fidian'i Jesosy tamin'ny mpianatra, fa Petera ny rano miasa rehefa nanipy arato. Teo amin'ny Petera izy no niteny hoe atsipazo ny aratonao, fa tsy araton'ny Jaune na araton'ny André, fa araton'ny Petera. Andriamanitra zany mijery olona izy, rehefa mijery olona izy dia mamantatra izy ny ao anatinao mialohan'ny fotoana ampiasany ianao. Azonareo izy. Andriamanitra zany tsy azontsika resena lahatra ny fihetsiketsehany ivelany. Andriamanitra tsy azontsika resena lahatra ohatran'ny hoe mahafinaritra be ianao ety ivelany, fa ny ao anatinao zavatra hafa misy. Zay no mahatonga antsika miezaka tsy mpiatsara ivelany, tsy mpiatsara ivelany tsy, fa miezaka mandrakarivo tsika ampifandraika ny fisehoany ety ivelany hifanaraka amin'ny fandresen-dahatra ato anatintsika. Ny fanehoana fa mariny tsika
rehefa zaka ny sitrapon'andriamanitra ny ao anatytsika anao zay akasitran'andriamanitra dia eo le zavatra no mitranga hitan'andriamanitra fa Petera nanana fo tia mizara satria talohany nanjairany ny aratony dia nataony ngeza be matonona sambo lakana telo ny aratony fa ny ambony rehetra kelikely zay tonona azy rery nataony dia hitan'andriamanitra ny tao am-pony Petera fa olona azo raha miasa izy satria tsy mihevitra ny tenany ihany fa indrindraindrindra mihevitra ny hafa koa tsy marety aika ao n'andriamanitra tsy marety aika ao n'andriamanitra dia ozy andriamanitra nanantona amin'ny Petera Petera te hiara hiasa aminao satria efa hitan'ny aloha ny refon'le arato azony arahana miasa sy le toe-po azon'andriamanitra ampiasaina satria olona tia mihevitra ny hafa betsaka ny manam-pahaizana niaraka tamin'y Petera apôstôly tao ihany misy docteur ohatrandry Lioka ohatra dokotera misy mahay manao écrivain misy mpamory hetra zany hoe olona mahafantatra sy mahavoafery momba ny finance ohatrandry Matthieu ohatra comptable faran'izay mahay fa mahagaga tsy toeram-boninahitra sy fahalalana sy faharanitana ara-tsaina eo amin'ny nofo no ny fidin'andriamanitra ho lehibe ny apôstôly fa un simple olona tokana tsoky mpanarato atao hoe Petera tianao fantatra andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny saina tsy mainka ampiasa tanana fa mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo rehefa hitan'andriamanitra ny fonao fa mety aminy dia courage faly andriamanitra marisika izy miara hiasa aminao zay ny mahatsara ny sekoly mpanomana ny toetra ho mihoatra sy ambony lavitra no ny sekoly hafa rehetra toy ny hoe fampaherezana anao ahalala fa vitan'andriamanitra ny kanao tsy mila mpaherezana zany fa andriamanitra mahay zavatra rehetra fa ny fampaherezana tena ilaina ny fanarenana anao ho isan'le olona anankiray isan'le olona anankiray ty mantsy partie 2 olona anankiray tena hitan'andriamanitra eny lavitra eny ary mampitsangana an'andriamanitra ho mitoerany hoe nahita olona araka ny foko tehiteny aminao ny akabiazan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany mitady an'andriamanitra daholo fa tsy ny olona rehetra mitady avin'andriamanitra ny olona rehetra tsy maintsy mila an'andriamanitra mila azy ianao eo amin'ny fiainanao manokana mila azy ianao no avinao raha-pitso mila azy ianao mitoe-pahasalamanao mila azy ianao hitahiry ianao mila azy ianao hiaro anao na reny zay ntinisa milaza fa mahafiloha be tsy mila an'andriamanitra eny amin'ny fotoana anankiray eo amin'izay fotoana izay tapona ohatr'izao ny lalana tsy maintsy antso ihany hoe andriamanitra aiza ianao fa ny olona anankiray tadiavin'andriamanitra dia izay olona araka ny fony ary vonina anao ny sitrapony rehetra mahita izay olona izay Jesosy androany maraina ary ao anatin'ity sekoly communion ty an'ity maraina ty inoko fa ao anatin'izao fanasana izao tena eto izay olona izay androany maraina raha ianao aloha izay olona izay amen halleluja halleluja tsy rapozy ny Davida mihitsy ny hoe hiaffronter Goliath izy fromage naterina victoire Goliath nentina mody tsy mitovy amin'ny ale mihitsy ny retour rehefa feno fanatren'andriamanitra ny olona ary araka amin'ny fony iza moa manam-po fandroany maraina no ataon'andriamanitra isongadina ho fiainanao ty fahamarinana ara-paminaniana sy teny fikasana androany maraina ity hoe tsy hitovy mihitsy amin'ny aleanao teto ny retour ho dinao any an-trano maninona momba raha maraisika zany satria maninona satria nahoana vonintsika ampiasa ny fontsika ho an'andriamanitra sady zany mampiasa fo ho an'andriamanitra zany hoe mahatonga tsy mainka anatsotra ny tanako loatra ntsony aloha
satria ny tanako tsy ilaina mihoatra no ny foko, tsy ny fahitako no ilaina hoe mahafantatra fa misy zavatra tokony hitsiana, misy zavatra tokony amboarina, misy zavatra tokony hovaina ety ivelany. Tsy ny tanako no mitsotra ampiasaina amin'ny fanasitranana, amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana. Tsy ny tongotro no ilaina hoe andehany amin'izay toerana tian'Andriamanitra anaovana ny asany, fa ny foko no ilaina ao anaty fandresentahatra. Hoe mafana ho an'Andriamanitra. Rehefa mafana ho an'Andriamanitra ianao dia adininao daholo ny ambony rehetra. Hoe reraka ny ianao e, vizana ianao, tsy manam fa zao adininao ny zavatra rehetra rehefa ao anatin'ny fonao ny fitiavana. Mingavy ianao a, ataovy numéro 2 daholo ny ambony rehetra fa ataovy numéro 1 Andriamanitra. Ataovy numéro 2 daholo ny ambony rehetra, tsy teny fotsiny izay zavatra teneniko izany a, fa tiako fandresen-dahatra ao anatin'ny fonao, ataovy numéro 1 Andriamanitra. Fa rehefa numéro 1 ao anatinao Andriamanitra, tsy mila miezaky ny ho tsara zany ianao, fa tonga dia mivoaka daholo fotsiny izao, tonga dia mety. Satria nahoana, rehefa mety ny ao anatinao dia mety ny zavatra rehetra. Zay no natonga an'Andriamanitra anie. Tsy namela ny solution any Adama any amin'ny fomba fijery ny tao Edena, tanjana ny biby rehetra omena anarana. Ny biby omena anarana, fa ny vady ho any Adama tsy tany ivelany amin'izay nampitsiritra azy, fa tao anatiny nakan'Andriamanitra azy. Ny problema anao variana mijery zavatra iny ivelany, mijery ny tsara ny hafa, mandeha ve zao, tsy mandeha, ianona maninona, ianona, mitodia aloha ao anatinao. Ny solution anao tsy le fierikerehanao ohatr'izao, fa le fandinitena any amin'ilay kolisy kely andolianao, andinianao tena dia moana Andriamanitra ny ao anatinao, mba nitsiana izay diso tsy mety rehetra ho fiainanao, isy ananganan'Andriamanitra anao. Sino verevitra eo ianao variana, fa maninona ary ianona, fa maninona ary zao, tsy anona le izy fa ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho parfait. Za zao rehefa tonga mandiny tena eo amin'izay toerana misy ahy, satria mba tiako misy an'ilay olona anankiray tadiavin'Andriamanitra, dia miasa saina mihitsy aho sao tsy ho tian'Andriamanitra, fantatro fa tia foana izy, fa sao dia manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponina mampalahelo azy. Nareo ve tsy mahita fa rehefa tena tianao, rehefa ao anatinao ny fitiavana olona anankiray, dia miezaka ianao mba tsy hanafotoana azy. Fa rehefa ny olona anankiray tsy miraharaha na tafotoana any azy ianao amin'ny zavatra ataony, tsy dia tianao izy zany, fa mahatonga ilay olona mandefitra mangina, dia satria misy fitiavanao. Fatra fitiavana dia aseho fahendrena sy amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa hitan'Andriamanitra ny toe-ponao dia ambadika io planiny averinao fa kely andehananao io no afen'ilay planina goavana tiany ho tanterahany eo amin'ny fiainanao. Tsika tsy natao velona ho antsika ihany. Zareo fa ireo olona ngeza rehetra ato anaty baiboly atao hoe nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba miavaka dia olony toe-panaraka an'Andriamanitra daholo, olona manana fo ho an'Andriamanitra, tsy modimody fa tena izy. Tsy hiezaka anao an'izao mba ohatr'izao, ataoko izao sitranie mba hety ny zavatra rehetra. Tsy olona modimody fa olona tena ho an'Andriamanitra. Rehefa tena ho an'Andriamanitra ianao dia tsy manao zavatra ho anao ohatra hoe toy ny fahendreny zany le izy, fa rehefa ho an'Andriamanitra le izy dia ny tsara indrindra foana no omenao. Ny tsara indrindra, misy anie fahatsarana moyenne hoe hatreto aloha ny azoko mena amin'izao, satria mbola tsy tena tokony fotoana ny mezako an'ilay ohatr'izao. Non, indraindray tian'Andriamanitra ho hita fa le tsy tokony hanomezanao an'ilay ohatr'izao mihitsy nomenao an'ilay ohatran'izao, dia le eritreretinao hoe omena an'ilay ohatran'iny nomenao an'ilay ohatran'iny. Zany hoe rehefa misy fotoantsika zany ampianarin'Andriamanitra, rehefa ho antsika ohatran'iny, rehefa ho an'ny hafa dia ohatran'iny, satria ny fo takian'Andriamanitra miresaka an'ilay olona anankiray fa tsy le very people tsy le olona rehetra, tsy vahoaka, tsy miresaka amin'ny vahoaka eto fa miresaka amin'ny mpanjaka. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Tsy miresaka amin'ny toe-tsaim-bahoaka eto fa miresaka amin'ny toe-tsaina mpanjaka eto.
ny roa amin'ny maharo azy dia tompony vahoaka izy, misaina ny vahoaka izy ary mihevitra ny vahoaka izy. Raha ny fampanjaka nresantsika tamin'izany ao amin'Andriamanitra vao mahay mihoatra noho izany. Ny toe-pona mazanaka zanany ianao dia izao tsy natao hevitra ny tenanao ianao. Raha vao tafiditra ao anatinao izay programa izay dia sakana tsy hahafahan'Andriamanitra hanangana anao sy hitondranao lavitra. Davida nanao tsinitsinina ny ainy ho an'ny Israely vao tonga mpanjaka. Nisedra fanenjehany Saoly izy, be dia be ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany, nefa olona nanao soa teo amin'ny Israely. Lasa fahavalon'ny Israely satria ny mpanjakan'ny Israely nanenjika azy. Nefa nafinaritra tamin'ny Davida, namafy azy ny zavatra natrehany, tsy niova mihitsy ny toe-pony satria tsy nety nakala ny Saoly izy. Maty Saoly ny tomany izy, hoe lavo ny andrarezin'ny Israely. Zany rangaka toe-poa. Raha tianao Andriamanitra hifidy anao, fa tsy hoe olona na traikefa. Rehefa manomboka ny olona zany tsarinikotra amin'ny zavatra hoe traikefa. Ny fidian'Andriamanitra efa ela ny nanompo. Ny fidian'Andriamanitra efa ela ny tato amin'ity orinasy ity. Fa baraingo ny ara-panahiny. Misy problème ara-panahy ianao, mila mandiny tena. Fa rehefa feno ny fepetra takian'Andriamanitra dia mahazo ain'Andriamanitra miaraka aminao. Satria fantatr'Andriamanitra fa tsy velona ho anao ianao, fa velona ho azy ianao. Tsy maharedeka ho an'Andriamanitra. Zay ny mahatonga ny hoe tombo-pahafatesana. Raha miritsika ilay hoe fa Kristy no antony avelomako, ka ny fahafatesana no azahoako tombony. Tombony ho anao ara-panahy ny fanekena ho faty ara-nofo. Le fahafatesana ara-nofo tsy hoe ianao moro, fa ianao resy ny ara-panahy le fiainana ara-nofo. Zay vao mivoaka le tombony. Plus ny ara-panahy rehefa moins ny nofo, fa moins ny ara-panahy rehefa plus ny nofo. Mahatonga anao tezitra sy mialina ane. Misy zavatra tsy haken'ny nofonao, ary tsy haken'ny nofonao tsy voatery hoe mampety an'Andriamanitra, fa ianao ihany mahafinaritra an'ilay eo amin'ny nofonao. Nao ane hoentiko anatin'ny fotoana fotsika hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'ny Salamo 5:100 nifakitsika ho maly eo. Miainy sika sy manaiky ho vahaolana ho an'ny hafa avy amin'Andriamanitra. Zany Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy dia nanaiky ho faty teo amin'ny toeranao izy. Tsy nanota mihitsy izy, tsy nahalala ota izy, fa nahatongavany teto ambony tany tsy hitsangana amin'ny maty, tsy niakatra ho any an-danitra fa ny ho faty eo amin'ny toeranao. Rehefa ianao manaiky hijoro ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainam-piankonanao, eo amin'ny fiainan'ny firenenao, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy anao, dia omeko ohatra anao hoe nisy olona ohatr'izany. Tsy mbola hiresaka an'i Jesosy fa olona ohatra anao. Estera no anarany, vavy kely, mpanjaka vavy izy, tao amin'ny lapa, nahita fiadanana. Izay probleman'ny Israely ho ringana any tsy tokony olany, fa tsy nahita tory izy rehefa mahakasika ny fireneny. 3 andro izy nifadianina, dia tonga tsy fanao miditra amin'ny fivorian'ny mpanjaka, fa tonga izy dia niditra avy any. Dia hoe raha maty dia vita, fa raha velona dia aleoko velona ho any miara velona amin'ny fireneko, toy izay miadana velona rery ato anaty lapa nefa ho ringana ny fireneko. Tsy nahita tory izy ny amin'ny fandringanana ny jiosy iray firenena taminy. Inona ny zavatra nitrango izy ianao? Tsara toerana izy fa tsy nahita tory. Zany hoe ny fiainany tao amin'ny lapa dia tonga amin'ny ohabolana malagasy hoe toy ny sabakaka mody riana, tsara toerana fa tsy nahita tory. Tsy nijanona tamin'ny fifaliany sy ny harena izy manokana, fa misaina ny firenena izy. Dia dony antsika isaina ho an'ny olona izay manam-panahiana sy mihevitra ny tenany te hiady ho amin'ny tombontsoa anazy manokana. Ohatra, raha nahazo ny opportunité nananan'ny Estera io ve izy
tena naiky ianao sorony any ainy hiditra ao amin'ny lapan'ny mpanjaka ho faty ifadianina mba ahafahan'ny hafa mahita fiainana tsara lavitra fa tsy horigana ao anatin'ny fandrikanany amana zay fahavalo zay fa tena tsy miraharaha fa tena nanomana mihitsy zay fomba nanao zay fomba rehetra andrikanana ny jiosy fa zao nisy olona anankiray atao hoe Estera ny saina mihoatra ny fiainana izy ny saina mihoatra ny fiainany tsy nifantoka tamin'ny tenany fa ny hevitra ny hafa vo hitan'Andriamanitra zay toe-po zay ary zay ny hitan'Andriamanitra lavitra io zany ohatra ny anganonganontsika andeha nompo an'Andriamanitra hiaraka amin'ny tompo anao zavatra be dia be raha ohatra ka tsy valitsika io antso